ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sain'ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Ampifaliana ilay avy raha milalo amin'ny tompo no hiara-panatsika rehetra sy hanonana ny fiadanan'i Kristy ho anao sy ny ankohonanao sy mpanaraka izao fandaharana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa izao. Ny fandaharana ampalalao azy lalana tokony alehako no tolotra antsika izao. Mialohan'izany hivavaka isika. Misaotra indrindra Jesosy no fitiavanao anay, mbola mialahanao anay indray ara-iombona amin'ny alalan'ity fandaharana ity. Misaotra noho ny hanomezanao ny fotoana, misaotra noho ny hanomezanao ny fitaovana, misaotra noho ny hanomezanao ny fanahinao hitarika anay tsirairay avy ao anatin'izao fandaharana izao. Hianatra sy handinika ny teninao izahay dia handinika ny tenanay ary hanitsy izay tokony hahitsy rehetra manoloana izany teninao izany amin'ny fiainanay tsirairay avy, dia mameno anay amin'izany fanahinao izany, hatakaranay ny zava-mahagaga sy ny tena fiainana ao anatin'izany teninao izany. Angatanay amin'ny anaranao Jesosy ny vavakay. Amen. Talohan'ny nanomanana izao fandaharana izao dia misy entiny tena satria misy zavatra mampalahelo, misy vaovao izay mampalahelo izay ampitain'ny namana ary andeha izany mihitsy no resantsika ao anatin'ity fandaharana ity. Fa mialohan'izany andeha vakitsika ny tenin'Andriamanitra araka izay hita amin'ny Petera 1:4-9 ihany. Petera 1:4-9 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaon'ny jentilisa tamin'ny andehanana tamin'ny fijejoana sy ny fanarian-dratsy sy ny fimamoana sy ny filalaovan-dratsy ary ny fisotrotoaka ary ny fanompoan-tsapo izay fady indrindra. Masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Arak'izany dia ten'Andriamanitra efa noresantsika tamin'ny fandarana amin'ny sesesy ity voalaza atao amin'ny Petera 1:4-9 maromaro no resantsika fa ny 9 no jerentsika androany manokana. Misy vaovao izay ampitain'ny namana fa misy zavatra mampalahelo izay mitranga. Talohan'ny nanomboana izao fandaharana izao moa izany no niantso sy nampita ny vaovao ny namana izany. Tsy resantsika eto ny toerana izay nisehon'ity zava-misy marina izay mampalahelo ity, fa tantaraintsika fotsiny ilay zava-misy. Izao no resaka nampitain'ny namana. Misy fianakaviana donana fahoriana. Misy fahoriana izany, misy fahafatesana, dia misy fieretatory amin'ny fiandrasana ny razana. Tsara aloha ny anamarihako hoe tsy isika no mitsara ary izahay koa tsy mitsara, fa ny zava-misy izay ambaran'ny namana nanatro maso ka nampitaina taminay no ampitaina ary tena azo antoka ny fahamarinany. Rehefa nisy ilay fahafatesana dia izao hita ao anatin'ny tanàna ny vohitra izany izay misy io fahoriana io, fa tena tondraka betsaka, tena mitobaka ary tena tsy hainy tena ho eritreretina ny habetsahan'ny zava-mahamamo izay angoniny fianakaviana. Ny toaka sy labera, efitra iray atokana ametrahana toaka sy labera sy isan-karazany fotsiny. Izay zany zava-misy anankiray aloha. Nisy amin'ireo fianakaviana
anisan'ireo nodonam-pahoriana ireo moa zany nisy fotoana ny fampiresaka tamiko dia izao no tenenina hoe izay hozy izy tsy tena mivavaka be fa mivavaka ihany. Dia nolazainy teo moa zany anaran'ny fiangonana misy anazy izay tsy ho lazaiko eto izany. Dia ny zavatra mampalahelo dia izao, voalohany indrindra, tena ao anatin'ilay fianakaviana sy ilay fiarahamonina misy azy ity voalaza ato amin'ny tean'Andriamanitra hoe fanaon'ny jentilisa. Ireo zavatra maromaro ireo zany: ny fijejojoana, ny fanirian-dratsy, ny fimamoana, ny filalaovan-dratsy, ny fisotroa-toaka ary ny fanompoan-tsampy izay fady indrindra. Satria ny zava-misy dia tantaraiko Tsipriana aloha voalohany indrindra noho ny fanompoan-tsampy, noho ny fanandroana zany, dia tsy mandevina talata, dia tsy mandevina lakamisy, fa ny ankoatran'izay no anaovana ny fandevenana. Izay zany hoe tena tsy mety amin'izareo zany noho ny fomba tany sy ny eritreretina noho ny fanandroana. Izany hoe zany zany anisan'ilay fanompoan-tsampy zany, izay fady, izay tokony tsy atao raha tena kristianina ny olona. Izay aloha ny anankiray. Manarakarak'izany dia izao, tena hifanerena ao anatin'ny fianakaviana ny fanaovana izay heverina fa hoe adidy amin'ilay olona maty. Tena hifanerena satria misy olona ny fiveloman'ny olona rehetra ao anatin'ny fianakaviana tsy mitovy, fa misy olona terena ny fianakaviana teraky ny olona anankiray hividy lamba mena amin'ny valeurana, izany hoe mitety-bidy hatrany amin'ny 7,000 ariary, ray hetsy ariary ohatr'izany, dia hifanambara an'ilay mpiray tam-po na ohatr'izany io ao anatin'ilay mpiray tam-po tena misy tsy manam-bola fa dia tabatabaina sy esorina sy latsaina rehefa tsy mahavita ny anjarany. Dia ny nampitaina tamiko dia izao, misy hatrany amin'ny 4,000 isa ny lamba izay amonosana ny olona maty io zany, satria izay nefa lamba efa miandry eo. Tsy haiko izay fieritreretanareo an'izany hoe manao ahoana izany na manao ahoana. 4,000 isa no lamba izay vidian'ny fianakavianany amonosana ny olona io, ary izay tsy manam-bola ka mitaraina dia mahazo tabataba sy mahazo hetso sy latsa. Mbola tsy fantatra moa izay efarany zany hoe efara mitrosa ve ny an'izay tsy manam-bola amin'izany, satria efa izay zany ny fomban-dry zareo. Dia manarakarak'izany araka nefa nolazaiko teo hoe tsy mandevina talata izy, dia tsy mandevina izy lakamisy, fa olona efa maty, efa hatrany 5 andro herinandro raha ny sasany, izay vao alevina. Dia misy ny fiandrasana ny razana, fiandrasam-paty zany, fiareta-tory. Fa ny zava-mampalahelo dia izao, tsy misy fanompoam-pivavahana, tsy misy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, tsy misy fampianarana tenin'Andriamanitra mandritra ny andro maromaro izay hiandrasana ny razana. Fa ny ataon'ny olona mifoka dia misotro dia mihirahira fotsiny. Manao hiram-pivavahana ihany ry zareo, fa ilay hanaovana ny hiram-pivavahana tsy hoe fidirana an'Andriamanitra fa tonga dia ahitsiny tsara hoe fanalana alina sy fiandrasam-paty. Izay zany. Satria manko raha hoe atao hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izy dia mazava ho azy tsy maintsy misy ny vavaka dia tsy maintsy misy ny tenin'Andriamanitra. Fa na vavaka andray-bava aza dia tsy misy, araka ny voalazan'izareo zany izay nanatrika. Dia mitoy ihany ny resaka. Nanontany ahy moa zany, dia ahoana moa izany? Tena tsy misy mihitsy izany ny fotoam-pivavahana rehetra sy ny mombomba izany. Dia noteneniny Soamatsara,
Misy mpitondra fivavahana rehefa avoaka ny razana sy rehefa hoentina ho alevina ny razana dia hoentina any am-piangonana, dia misy mpitondra fivavahana mitarika fivavahana amin'izay fotoana izay, dia avy eo alevina ny razana. Tsy lazaina koa inona ilay anaran'ilay fiangonana misy endry zareo, fa dia izay zany ny fomba. Mandritra ilay fotoana rehetra izay hanaovana ilay fiandrasam-paty tsy misy mpitondra fivavahana ary tsy misy famompam-pivavahana, fa rehefa ho alevina ny razana zany, rehefa andeha andevina dia hoentina mankany am-piangonana ilay razana, dia any no misy fanompoam-pivavahana. Fa mandritra ny fotoana izay maha eo ambohitra eo an-tanàna ilay razana dia izao: vory eo ny fianakaviana marobe dia vory eo ny fokon'olona sy ny fiarahamonina sy ny manodidina rehetra zany. Vory eo dia mifamezivezy eo. Dia zavatra mampalahelo ny ankamaroan'ny olona izay tonga eo, na lahy na vavy na tanora na antitra, ny ankizy aloha mbola vitsivitsy, dia mamo avokoa, mamo toka, mamo. Ka mazava tsara ny zavatra hita mazava, hita maso, tantarain'ny olona manatry maso dia izao: tena marina ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesianina 5:5-7:20, izao ny voalazany eo. Ary amin'izany dia aza manao adaladala fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny Tompo, ary aza ho mamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanararam-po amin'ny ratsy. Fa reto olon-reto izany dia tena manao adaladala fa tsy malala izay sitrapon'Andriamanitra, ary tena mamo, dia avy eo manara-po amin'ny ratsy. Eritrereto tsara hoe fahoriana no hatrehana, fahafatesana no hatrehana, miandry faty no atao. Fa ny ankamaroan'ny olona mamo, dia manao adaladala, manao ny karazana faratsiana rehetra io. Izany ny zava-misy zany. Ka teneniko izany dia tena mipetraka aloha ny fanontaniana: izany olona izany ve kristianina sa jentilisa? Izany zavatra ataon'izany manko dia tena mazava tsara, mazava tsara. Fijejoana dia fanirian-dratsy, dia fimamoana dia fanompoan-tsampy, fisotroan-taoka, izay maran'ny tenin'Andriamanitra fa fady indrindra. Izany no iainan'ireo olona ireo amin'izany zavatra miseho ao anatin'ny fahoriana izany. Dia ny zavatra mampalahelo sy tena mampisety manaraka dia izao: tao anatin'izany fotoana izany dia nisy vehivavy anankiray 5 taona, tsy manambady izy fa efa niteraka anankiray, izay mamo raha ny filazan'ny besinimaro azy hoe dia ilay mamo tampona. Mamo izy dia rehefa mamo izy dia nisy nanolana. Ka rehefa nisy nanolana izy, izany hoe tany amin'ny lobolobo no nahitavana azy, satria toerana somary ambanivohitra zany ilay toerana misy, fa tsy tena tanàn-dehibe. Tany nahitavana azy efa nitaraina sy efa potika tanteraka ny mahavehivavy azy. Raha ny voalazan'ny nisy mpitsabo moa izany, nisy mpitsabo nijery azy rehefa tratran'izany fahavoazana izany izy, dia raha filazan'ny mpitsabo dia hoe farafahakeliny olona efa-dano nanofy lany-ratsy taminy, nanolana azy. Tena zavatra mahatsiravina, satria tantara zany, mbola ny tantara tena potika tanteraka, tena maratra tanteraka nefa olon-dehibe, ary tena simba tanteraka, mahatsiravina sy marikoriko na mijery azy aza. Izany zany ny zava-misy hoe vokatr'ilay adalàna, vokatr'ilay fisotroana, vokatr'ilay amamoana
Izay inoako fa na io vehivavy izay vao olana io na ny olona izay nanolona azy dia fantatra. Azo antoka fa tena samy mamy daholo ireo, samy nisy olo-toaka ireo ary misy amindreo aza izaho. Mahafantatra ny fomban-dry zareo fa misy amindreo ary tsy vita an'izay nisy olo-toaka fotsiny fa dia nivoaka zava-mahadomelina ihany koa, voka-rongony sy ny karazany ohatr'izany. Izany ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary izaho mino fa tsy io voatantara io ihany no zava-misy mitango hatrany fa maro ny zava-miseho ohatr'izany amin'ny toerana maro samihafa. Tena hita mihitsy hoe fa amin'izany dia misy fanaraharam-po amin'ny ratsy. Tsy ho vakiako moa ilay toy an'ilay famarana an'ilay eo amin'ny Efesiana 5:9-10 ilay famarana azy fa mbola misy mahatsia hoe fa aoka ho fihainoana ny fanahy. Fa tsy misy olona manana fanahy masina, tsy misy olona misy fanahy masina sy manao fihetsika ohatran'izany. Hoe sady misolo-toaka ianao no mifoka-rongony ianao, avy eo ianao manao fiainana adalan'ny fahavetavetana mahavita manolana. Ary tsy vitan'izay manolana fa olona maromaro no manao filan-dratsy, manao fanolanana amin'ny olona anankiray. Fa tsy ilay mpanolana ihany no diso amin'izany fa ity vehivavy ity. Eritrereto tsara hoe vehivavy 5 amby 20 taona, tsy manambady, efa niteraka anankiray mamy tampona. Ahoana moa no hieritreretana izany hoe fiainana inona izany? Ho antsika izay mahita fiarahamonina misy zavatra mitovitovy amin'izany dia mila mandinika, isika dia mila mieritreritra fa misy asa miandry antsika amin'ny fananarana sy ny fampianarana, fantsiana izany fiarahamonina izany. Satria ity fiarahamonina izay tantaraina ity izany dia tena tsy misy mpananatra, tsy misy mpanitsy, tsy misy mpampianatra mba hahatonga ny olona hiala sy hifady amin'izany karazana faharatsiana samihafa izay fanaon'ny jentilesy izany. Satria voalaza tsara fa misy mpitondra fivavahana, fa ilay mpitondra fivavahana rehefa andeha andevina izany dia hoentina mankany am-piangonana ilay razana dia any izy no manao ny asany amin'ny mampitondra fivavahana azy. Izany anie ny zava-misy. Ary dia lazaina koa anefa fa lazain'ny mpitantara ihany koa fa io mpitondra fivavahana io koa ara dia mbola misotro ihany koa. Ka ahoana moa izany? Izany ange ilay lazain'i Jesoa Kristy hoe jamba mitarika jamba, mpitondra fivavahana ianao fa ianao misolo-toaka. Ahoana moa izany ny olona izay ao anatin'ny fiangonana hoentinao no tsy hisolo-toaka, iza no nanatra azy? Fa ianao izay mpitarika azy, ilay olona izay mpitarika azy misotro ihany koa. Mampalahelo be ilay fitantaran'ilay olona, mampalahelo zava-misy. Izany tena hoe tanteraka mihitsy ilay voalaza eo amin'ny Efesiana 5:9 hoe amin'izany dia misy fanaraharam-po amin'ny ratsy. Manara-po amin'ny ratsy avokoa ny olona, ny ankamaroan'ny olona, mba tsy ilazana hoe izy rehetra izany rehefa tafiditra ao anatin'io fimamoana sy fisotroana io. Izany zava-misy, tena zavatra mampalahelo ary lazaiko tsara izany fa ny fitantaran'ny olona izay niresaka tamiko, nampita amiko io vaovao dia izao: ny voolana aloha iny efa voolana, fa ny ankamaroany maromaro izany ny olona na olon-dehibe na tanora ao anatin'izany fotoana izany dia mijangajanga ihany koa, mifampitarika, manao adalàna, manara-po amin'ny filan'ny nofo hoe mihaona ny olona izay tsy mifankahita mandritra ny fotoana ela fa mihaona noho ilay fahoriana dia mitalatala. Ary ao anatin'izany fahoriana izany dia misy ny olona tafaraka tonga amin'ny fahoriana, misy olona manana vady anankitelo, manana vady efatra, samy tonga ao anatin'io fahoriana io, samy milaza ho fianakavianan'ny tompo-manjoa avokoa dia samy tonga hiaraka hiombona amin'izany fahoriana izany. Fa sady miombona amin'ny fahoriana, miombona amin'ny faharatsiana sy ny fahadalàna. Mampalahelo be ilay zavatra.
Izany hoe raha lazaina izany dia izao: ao anatin'ilay fianakaviana sy fiarahamonina dia sady mpanompo sapy no mpijangajanga no mpimamo sy mpisotro toaka, mpifoka zava-mahamamo sy mpifoka zava-mahadomelina azafady. Izany no fiainan'ireo olona ireo. Ahoana moa no ahafahana mitaiza sy manitsy ny ankizy eo anatrehan'izany zava-misy izany? Fa dia mazava tsara hoe manaraka ho azy izay ataon'ny olona lehibe ny ankizy, satria mahita ny zavatra iainan'ireo dia mianatra ho azy ny zavatra iainan'ireo, satria tsy zavatra hoe afenina izany, tsy zavatra hoe any an-takotako izany, fa zavatra iaraha-mahita, hifampizarana, hiombona ny rehetrarehetra. Asa mba ho tahaka ny izay nifangatahana niresahan'i Abrahama rehefa potehany Sodoma sy Gomora, hoe mba mety hisy olona marina ihany eo. Tsy fantatra hoe mety misy i Abrahama rehefa mangataka dia hatrany amin'ny 100, 50, 10, 5 fa tsy nahita, ankoatran'ny Lota sy ny ankohonany. Fa asa ao amin'izany fiarahamonina izany mba mety hahita olona marina sy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ihany sa tsia. Dia mampalahelo izany zava-misy izany, fa tena mampaniraka, maniraka antsika ihany koa handray andraikitra, maniraka antsika handray andraikitra hoe inona no tokony hatao hanatrehan'ny fiarahamonina, hanatrehan'ny firenena, hanatrehan'ny fianakaviana, hanatrehan'ny fiangonana, satria voalaza ao anatin'izany daholo raha voakasika ity tantara izay nampitaina taminay ity izany. Satria misy olona avy any amin'ny faritra samihafa tonga mamonjy ilay fahoriana, misy olona ao anatin'ny fiangonana, misy mpitondra fivavahana, misy ao anatin'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina voaresaka ao anatin'ilay zava-misy. Izany hoe tena ny olona rehetra dia misy manana anjara avokoa eo anatrehan'ilay zava-misy izay mampalahelo. Ary izany zavatra izany no iantsoana ny mpanompon'Andriamanitra hanitsy ny zava-misy. Izaho moa izany vao nampitaina tamiko ity resaka ity dia ataoko amin'ny fandaharana izy ity, mba ahafahan'izay rehetra manan-tsaina maka lesona, dia ahafahan'izay rehetra miaino mba hitandrina, mba hanitsy, hananatra sy hanoro ny manodidina azy, ny ankohonany, ny fianakaviany, ny mpiara-monina aminy, ny mpiray firenena mihitsy aza. Tena zava-dehibe ny voalazan'i Jesoa Kristy hoe mandeha izao tontolo izao ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra. Fa raha mahavita manitsy ny ao anatin'ny ankohonanao fotsiny ianao ohatra, tena efa zava-dehibe izay. Raha mbola mahavita manitsy ny ao anatrehan'ny fianakavianao ianao, zava-dehibe izay, na eo amin'ny manodidina anao sy ny fiarahamonina misy anao, zava-dehibe izany. Jesoa Kristy miteny hoe any amin'izao tontolo izao ary ny firenena rehetra no atao mpianatra. Fa misy ny olona tsy mieritreritra ny hanao ezaka na dia amin'ny ankohonany fotsiny aza. Fa izaho izany dia mampirisika hoe tena raha ohatr'izany ny zava-misy, tena mampalahelo izany. Tena mampalahelo izany. Ary tena mijery ny loza manjoa ny ankohonanao ianao raha mijery fotsiny an'izany. Mijery ny loza manjoa ny manodidina anao ianao, mijery ny loza manjoa ny firenena. Izany anie tena hita mihitsy hoe tena fitaomana ny olona ho any amin'ny elo mirehitra afo, fitaomana ny olona andeha ho any amin'ny fahaverezana, fitaomana ny olona ho an'ny Satana sy ny firongany. Zavatra mampalahelo ary tena mampiseto. Ary izany indrindra no nahatongavan'i Jesoa Kristy hamonjy izany olona izany. Fa anisan'ny ampiasain'i Jesoa Kristy isika hananatra sy hampianatra hanoro izany olona izany.
tena misy toerana maromaro eto Madagasikara zany no fiainan'ny olona. Ka izany no mahatonga ny zavatra sarotra maro samihafa izay miseho eto amin'ny firenena, satria anisan'ny miteraka ny fahantrana io zava-mahamanso, zava-mahadomelina io. Raha handray ohatra anankiray fotsiny aho dia izao ny Malagasy eo amin'ny 520 tapitrisa. Fa atao hoe kely ny ahy no lazaiko, atao hoe amin'izay Malagasy 520 tapitrisa izay misy 5 tapitrisa no misotro zava-mahamamo sy mifoka zava-mahadomelina. Dia atao fotsiny hoe ny Malagasy anankiray mahalany sigara 5 indray andro, 5 izany, 5 amin'ny 5 tapitrisa, 520 tapitrisa izany ny isana sigara lany indray andro. 520 tapitrisa fa 200 ariary ny sigara anankiray, 520 ampitomboina 200. Ohatrin'ny izany, vola amina miliara. Zay resaka sigara fotsiny izay. Dia avy eo amin'izay ilay 520 tapitrisa, ilay 5 tapitrisa izay misotro atao hoe misotro labiera anankiray avy fotsiny isan'andro. Ny labiera anankiray tsy azoko tsara ny vidiny hoe ohatriny, fa atao fotsiny hoe atao hoe angamba atao hoe 2,000 ohatra izany, tsy fantatra tsara aloha ny vidiny, mialatsiny, atao hoe 2,000. Ka raha 5 tapitrisa anisan'ny olona misotro labiera iray avy isan'andro, 5 tapitrisa ampitomboina 2,000, izany hoe ny 5 tapitrisa ampitomboina 200 sy 2,000. Ataovy anie ny kajinao hoe 5 tapitrisa ampitomboina 200 sy 2,000 izany. Koa io izany dia ahitavanao azy hoe ohatrinona ny vola lany eto Madagasikara. Lany fotsiny amin'ny tsisy dikany. Fa tena vola amina miliara isan'andro no lany fotsiny amin'ny zavatra tsy misy dikany, amin'ny fanombanantena sy amin'ny zavatra miteraka olana maro isan-karazany. Anisan'izany izany fanolanana sy fahavetavetana izay ataon'ny olona izany, nefa dia any anatrehan'ny fahoriana. Izany ange ny loza, izany ny loza manjo ny firenena. Dia atao ahoana no fijery ny loza manjo ny firenena? Manentana antsika izay manana fahendrena sy manam-panahy, izay tena kristianina, analan'ny olona sy hampianatra ny olona hiala ao anatin'izany karazana adalana maro isan-karazana izay fanaon'ny jentilisa izany. Hatreho indray ny fandaharantsika androany. Mino aho fa ny fanahy masina hiasa ao anatintsika tsirairay avy, hahatonga antsika hieritreritra sy handinga hanapa-kevitra handray andraikitra manoloana ny zava-misy manodidina antsika. Hivavaka isika. Isaoranay anao Andriamanitra, hanomezanay voninahitra anao, ny hanomezanao ny tolon-tsaina ahafahana mampita ny hafatrao, ary dia mino izay fa izay tiana ho ambara no voambara. Fa raha misy tsy mifanaraka ny sitraponao, mamindrafo aminay mamelana ilokay dia haintsio sy hampianaro izahay. Ary ankehitriny mangataka izay ny fanahin'ny masina hitoetra ao anatin'ny tsirairay avy, any tsy hanavao ny tsirairay avy aloha, dia avy eo hampirisika sy haniraka ny tsirairay avy, omba ny tsirairay avy hanatanteraka ny asanao amin'ny fitoriana ny filazantsara, ho fanitsiana sy fitaomana ny olona rehetra hanaraka ny sitraponao sy hanompanao Andriamanitra. Mangataka izay ambino amin'ny zavatra rehetra, tahio amin'ny zavatra rehetra, ny mpanomponao rehetra, izay manaraka sy mihaino izao fandaharana izao, na ireo tsy afaka mihaino sy manaraka ny fandaharana ihany koa aza, mba ahazo hery, ahazo toky ary hatanjaka amin'ny asanao sy amin'ny fanomponanao. Angatanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy izany mivavaka izany. Amen. Dia mametraka mandram-peona mandram-pitafa amintsika rehetra amin'ny herin'ny anio indray ry havana, Andriamanitra ihany voninahitra ho amintsika rehetra kosa ny fiadanana. Amen.
ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.